Iara ivavaka isika tompo. Ry Andriamanitra rainay io. Andriamanitra tia anay dia tia anay tokoa ianao. Tia anay ianao satria tsy mitsahatra miteny aminay. Mampahafantatra anay ny sitraponao izay tianao ho tanterahanay sy ho hajainay amin'ny androm-piainanay. Misaotra anao izay satria voavaky teny ny teninao. Ny teninao izay fanilo ny tongotray sy fahazavana ny lalanay. Dia raha iaino ny hafatra izay ampitondrainao mpanomponao indray izay amin'izao fotoana izao, dia mangataka ny fanahinao masina izahay ampiteny azy, ka tsy hisy voalaza aminay afa-tsy izay sitraponao irery ihany. Ny fanahinao masina ihany koa no angatahnay ho aminay izay iaino izany, mba ho tany lonaka aniriny teninao izahay, ka tsy verina aminao izany teny izany raha tsy efa nahatateraka ny nanirahanao azy. Dia ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ho aminareo izay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, tononona aminao ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Luka 12:10. I Luka dia mpahay tantara sady mpitsabo izy, mpanaradian'i Paoly izy. Izy nanoratra ny filazantsara ny soratan'i Luka sy ny asan'apôstôly. Mbola izy ihany nanoratra ny asan'apôstôly. Ny filazantsarany dia miresaka manokana, manome vahana manokana ny olona voailika teo amin'ny fiarahamonina. Tao ireo izay mahantra, tao ireo vehivavy voailika, tao ireo mpitondra tena, tao ireo mpamory hetra, tao ilay mpivarotena, tao ny jamba, tao ny mandringa, tao koa ny olona manan-karena sy haingy halan'ny olona tahaka ny Zakaiosy. Ka raha mitenitsika hoe olona voailika amin'ny fiarahamonina, tsy dia hoe mahantra ihany tia niresahana amin'izany fa izay rehetra tsy nananjara teo amin'ny fiarahamonina zany teo amin'ny jiosy zany. Eto i Luka manondro ny amin'ny Kristy, milaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay omeny amin'ny olona. Andeha vakitsika ny Luka 12:12. Vakitsika aminaran'ny Tompo. Aza matahotra ry ondro vitsy, fa efa sitraky ny rainareo anomena reny fanjakana. Nisy fanjakana omena, any Tompo ny fanjakana. Fa io fanjakana omena io zany dia misy zavatra anankiroa zany ao anatiny eo ny fiepetran'ilay izy. Ny zavatra voalohany zany dia tsy ny olona rehetra mahazo an'io fanjakana io fa izay voatendry any. Fanjakana ho an'ny olombitsy izy io. Ny mpianatra ny resahan'ny Luka eto. Manomboka amin'ny 12:20 zany ny mpianatra ao anatin'ilay olombitsy. Dia ilay nitonontonontsika teo zany.
io fanjakana io zany a dia manome ny tena arena sitraky ny raina rena nomena reny fanjakana ozy izy. Inona zany ny ataon'le olona reo izay mahazo ny fanjakana sy ny arena, manome tsika fanjakana sy arena zany a io tompony fanjakana io. Vakitsika nandinin'ny 7:30 hatramin'ny 7:30 vakitsika amin'ny dimy fanananareo ka manaova fiantrana, manaova kitapom-bola tsy mety tonta ho anareo, dia arena nan-danitra tsy mety ho lamy izay tsy azon'ny mpangala sady tsy misy kalalao manimba, fa izay toerany arenareo hoaniko ny fonareo. Ianareo izy rehefa omena ny fanjakana sy tena arena io, amin'ny dimy fanananareo ka manaova fiantrana. Raha miteny hoe fananana izy, tsy vola ihany zany, tsy ny arena ihany zany, fa ianao manontolo koa ny dikan'izany. Zany hoe misy laharam-pahamehana ataonao manaova fiantrana, mijereny hafa, filazantsara ny mahantra koa lazana ny filazantsara ny lioka. Manaova fiantrana, raha miteny hoe fiantrana tsika tsy olona sahirana ihany resana amin'izany, fa ny atao hoe fiantrana dia asa soa atao amin'ny olona rehetra fanompoana. Misy olona mety manan-karena fa mahantra izy ara-tsaina, mahantra izy ara-piarahamonina tahaka ny Zakaiosy. Ary zay le asaina isika zay olombitsy, ondrovitsy zay omena ny fanjakana io mba hanao fiantrana, mba hijery ny hafa. Fa tsy misy olona tia tena zany ka tafiditra amin'ny fanjakana zaraina io, fa manaova fiantrana. Ary ny zavatra faharoa ao anatin'izany dia manaova kitapom-bola, manaova borsa zany. Kitapom-bola tsy mety tota ho anareo. Arena anan-danitra tsy mety lamy, tsy azon'ny mpangalatra sady tsy misy kalalao. Tahaka ny fitantananao ny arena ty an-tany dia tantany koa ny tena arena anan-danitra. Ao ny mametraka ana amin'ny banky, ao ny mividy coffre fa matetika tsy dia madio loatra ilay vola dia aloana amin'ny coffre aloha manofa coffre. Ao ny mana amin'ny compte any Suisse, any Frantsa sy ny sisa dia atao zay erovana azy, ao ny mampiasa code fotsiny amin'ilay compte. Manaova compte koa ianao anan-danitra. Ao ny manana compte amin'ny M-vola sy ny takan'izany, ny Orange Money sy inona koa moa zany sy ny sisa, ao ny assurance sy ny sisa. Ireny zavatra ireny sary ny harenanao anan-danitra. Ianao ve fa nahasokatra compte koa aminy? Ary raha nahasokatra compte misy provision sa tsisy? Sao dia nisokatra fotsiny le compte vita ny batisa fa tsisy ninina anatin'ny comptenao. Zay le teneny arivo izy arovan'Andriamanitra tsy misy kalalao manimba, tsy mba lany ao, tsy mba soloina matetika miova indray ny vola, tsy mba midina ny sandam-bola, fa zay ny tehirizinao ao dia tehirizin'Andriamanitra. Ka ny fanontaniana zany dia hoe manana ny kitapom-bola io tsika voatahiry ao ve amin'ny alalan'ny fanoloran'ny tenanao etỳ amin'ny tany, amin'ny fanaovanao ny anjara ndraikitrao na amin'ny fiangonana, na amin'ny tenanao, amin'ny tokantranonao, amin'ny havanao, manana izay voasoratra nan-danitra ve ianao? Ary zay zany ny manahira. Misy kontin'olona manko mihidy eo an-danitra, mbô nisokatra ihany fa mihidy. Tamin'ny firenena anankiray zay mbo nandeha dia anatin'io trano be io zany misy rihana 500 rihana zany, dia rehefa mitsofoka ao ianao dia fantatsika tsara baka ny velany zany dia ianao ihany mametraka le kody amin'ny tranonao ipetrahanao ny chambranao zany, dia ianao zany mamorona an'le kody zany fa misy tableau eo. Dia misy namanay zany avy any Burkina Faso dia mba miaraka teo dia io zaho sangisangy hoe zay mifanila chambre ny kodinao za atao sarotra be eo fa dia anahirana eo koa ianao dia ohatrany tsy teny vaoka izy tia nataony sarotra be tokotrana, ny ampitsony iny efa adininy. Dia io zay tsy misokatra le trano, fa ahoana fa ny kodinao fa ahoana la izy fa firy mo 20 ny isany le nataony tao.
dia andao ka mandeha amin'ilay tompony hôtely nge zany mahamenatra be ianao afrikanina mahantra kely mbola mandisy kody sy ny takan'izany maika ataonao ty tena bricla mihitsy ty baso dia namana moa tsy azo ariana dia nidina atao zany ny zavatra ao tsy nisokatra dia ny kodinao za miinona tsy tsahona dia tsy maintsy natao le kody memeza amin'ny olona teo zay le manahirana tahaka izany koa ny ao an-danitro indraindray ianao ihany manary ny kodinao amin'ny ara-tsim-panahinao ny olakolo manana saina miolaka loatra sarotra tenena sarotra anarina dia mihidy ny kontinao tsy tafiditrany ianao tsy tafiditrany ianao ka le ataontsika tantany zany dia taratry ny kontinao an-danitra ao tena misy ve ao aloha efa nisokatra ary rehefa nisokatra misy zavatra ve ary le misy zavatra ve sao dia mbo nihidy zavatra telo zany apetraka dia manarak'izay zany fantaro ny tena arena amin'izay misy ny arenanao izy hano ny fonao ny arena zany dia misy famaritana zay mahatonga ny malagasy tena tsara le tena malagasy hoe vola mankarena ny vola manko tsy anatin'ny arena fa ny vola dia fitaovana azoana ny arena fa raha ny arena nataony hoe vola dia diso ianao ny vola tsy arena zay ny mahamarina teny hoe vola mankarena amin'izay toeran'ny arenao ny fonao ny arenan'ny olona indraindray ao amin'ny zanany raha vao izanana iny kitianao dia mahazo aminy ianao za hanony fono ny arenan'ny sasany ny taminy any zany ny mahasarotony azy misy moa le disokajo itsika ny arenany dia egalina vola raha ve vola io ny resana dia marary izy inona ny arenanao amin'izay misy ny arenanao ny todian'ny fonao ny arena ambony indrindra amin'ny sasany dia ny vadiny raha vao miteny ny vadiny tsy azo mivavaka tsony ianao fa mody dia tsy mivavaka tsony satria any ny fonao amin'izay misy ny arenanao ny fonao ary zay midika ny fanasamy tompo manao hoe asan-drato amin'ny tompo izy ny fony zany hoe any ny tena arenanao anaka toloriany fonao amin'ny tena arena ka isika zay olombisy dia nomen'Andriamanitra fanjakana sy arena zay no nomenantsika fanjakana sy arena ary zay zany mahatonga le izy hoe ianao ve mba manana fahafoizana ety amin'ny tany mba azonao Andriamanitra koa mahafoy be ao amin'ny kontinao Andriamanitra koa mametraka ao amin'ny kontinao an-danitra fa inona aloha no ataonao ety amin'ny tany satria tianao no mampiditra anatin'ny kontinao fa tsy hoe tsy nampiditra ninina anao anamogaby ihany dia mipetrika ianao mampiditra kody dia mamoaka isa tsy mamoaka fa ianao tsy nampiditra taminy aloha ary be dia be koa ny kontin'ny sasany negatif ao an-danitra ao misy negatif be loatra le zavatra tsy vita dia negatif ny kontiny ao an-danitra ao manahirana zany misy negatif koa ny any sasany io ary zay le hoe manaovanareo izy kitapom-bola tsy mety lamy tsy azony mpangalatra tsy misy kalalao manimbo efa nisy banky teto Madagasikara tadidinareo tana vitsivitsy lasa dia nihidy izy déclare faillite dia nanina ny volan'le olona fery le volan'le olona fa ny ao an-danitra ao tsy misy amin'izany fa rehefa nataonao dia azo antoka fa ianao ihany ny mety manary an'iny ny système bancaire taloha manko tamin'ny andron'i Jesosy zany mandrika tamin'ny Moyen Âge teo nikisika taty rinan'ny 18e siècle dia laklen'izy io anaminao mihitsy zay ny banky taloha sa tsy zay moa tsika malala tantara taloha le lakleny mihitsy anaminao miditra ianao dia aminao ny lakle tamin'izany moa mbola tsisy le mpanao lakle be dia be mangalatra io fa ny banky taloha dia le lakleny mihitsy anaminao dia miditra ianao dia rehefa mazavana ny taratasinao dia ianao no manokatra mampirina ary ny banky zany matetika tsika kizy zany raha miteny hoe banky dia volo zay fa ny banky tsy zany na kiraro ary tehirizinao dia mety zany tena banky le ty Madagasikara io zany tsy dia izy dia iny zany na inona tehirizinao amin'ny banky na kiraronao raha même from tehirizina iny zay ny tena banky hitantsika indray zany amin'ny film na firavaka na inona zay sarobidy na taratasy azy zay ny tena banky iny ny tehirizinao ao aminao ny lakle
zay ny tena banky, zay ny antombohan'io, fa tsy hoe vola ihany. Amin'izao fotoana angamba ohatra ny hoe vola dia volamena, tsy zay ny tena atao ao, fa ny tena banky amin'inona apetraka ao dia mety. Ary zay le sary eto, ny arenanao anan-danitra, manome antsika fanjakana sy arena Andriamanitra. Zay ny zavatra voalohany. Ny faharoa dia izao, mandidy antsika izy hiomana sy hiambina. Vakitsika ny 5:30 hatramin'ny 9:30 vakitsika. Ahoana izy? Aoka isikina ny valahanareo sy rehetra mijironareo, aroka ianareo tahaka amin'ny olona izay miandro ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy, ka noho ny tonga dia mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay hita amin'ny tompony miambina, ary avy lazaiko aminareo tokoa fa isikina ny tompony ka mipetraka azy hinana ary ho avy ka hanompo azy. Oka izany miambina sy miomana, ireo zany anankiroa misy tsy mitovy kely. Misy olona miomana fa tsy miambina, misy olona miambina fa tsy miomana. Izay ny manahira. Mba miambina ihany izy fa rehefa jerena ny fitaovana tsy ao, tsy miomana izy amin'izay. Miomana ihany izy zany ny fitaovana fa izy kosa matory, tsy miambina indray izy. Azitsika amin'izay le miomana sy miambina. Izy anankiroa sady vonona ara-pitaovana no eko ianao tsy matory, mandrehitra jiro mihitsy izy, vonona tsara ny fitafiana rehetra. Zay le oka isikina ny valahanareo rehetra ny jironareo. Mitazana ny faravodilanitra ny mpiambina. Ary zay zany mahatonga an'io fixer l'horizon, zay mihitsy ny tena mpiambina. Fa io mpiambina miondrika io matory ny farany, mody ajokojoko mako rehefa manao faction zay tany amin'ny hanina, ajokojoko le bere zany na le satrobi dia tsy hita rehefa matory mandalo. Mibanjina ny faravodilanitra, raha vao mandalo ny mpisafo dia hitany hoe ary ny masonao. Ary zay le sary miambina amin'ny fiainana. Ary nandeha namonjy mariage na fampakaram-bady le patron izy ka tsy hainao amin'ny firy olona namonjy mariage zany, tsy hay mandra-maraina, tsy hay mifiry. Fa sambatra ny mpanompo hita amin'ny tompony miambina. Tsy tara mihitsy izy mamova vady, fa tsy hoe efa indimy maneno sonnerie. Zay koa le matetika ao an-trano efa mampotsitra sonnerie mbe dia mbe le ao velany ao zay vao mamoa. Ary zay ny manahira, miambina. Eo amin'ny vavahady le miambina, fa tsy avy anatin'ny trano mbola mamory varavarana chambre, zay vao mivoaka amin'ny varavarana amin'ny varavarambe, zay vao mankana an-tokotany, zay vao mamova vavahady. Aveo koa mbola adiny koa lakileny vavahady miverina ndray mandeha. Ahoana le olona ao ivelany ao amin'izany? Ny andro avy orana, faly isa tsy faly. Matetika isa tsy mbo isy tratra an'izany tonga vavahady, adiny kay le lakile, tsy miambina tsara. Mbola miverina ndray maka le lakile tary. Dia avao le lakile koa mbola tsy hitako ny fitoerana fa adiny nametrahana azy. Vao maika le olona ao ivelany ao. Zay sary ny fiainantsika indraindray miomana sy miambina. Miomana sy miambina. Ary mahafantatra ny fandondona amin'ny tompony. Andriamanitra mahay mandondona. Rehefa miambina koa no indray misy fandondonana hafahafa. Itsika ao an-trano ndraiky izy malala daholo hoe dadadada zany mandondona zany, sa tsy zay moa? Efa misy clé koa le fandondomana. Io fandondomana zany tsisy mitovy. Fa raha olona tsy izy koa ny voanao eo ianao ny raisiny eo. Fa misy fandondonana tsy mitovy io. Ny aminay zao fantatray fa raha lava be le sonnerie, inona no ao? Mpangataka. Sa tsy mahatsikaritra an'izany nareo? Taony lava be le averiny arakaraka ny lavan'ny sonnerie na nomezana azy zavatra. Miambina, miomana. Sambatra izy satria ny tompony mihitsy faly hoe vao manondona izy. Potsitra sonnerie moa zao ny fanao. Dia enao fa eo. Fa tsy alika mivovono mandeha aloha. Dia sambatra enao izy satria tena vao manokana dia fa eo ianao. Faly izy, petrahanao sakafo fa zany ndray karakaranao izy. Ary zay le fanjakan'Andriamanitra zay. Ary zay nandrasan'ny tompo amintsika miambina amin'ny zavatra rehetra. Ny fakapanahy misy mamely raha ty.
ka tsy taitra na am'firina tongavana tahaka ny mpangalatra io amin'ny ora tsy ampoizina fa ianao ny ambina hatramy ny ambina amin'ny zavatra rehetra ary izay ny afatra avy amin'le mpanjaka tompon'ny fanjakana manomentsika tena fanjakana sy arena izy tena arena tena fanjakana ary olona vitsy metezana ho isan'ny olona vitsy tafiditra amin'izany fanjakana izany fa tsy ny olona rehetra ny mankany any tery ny lalana ary ety ny baravarana mankany amin'ny fiainana ka maninona vitsy fa malalaka kosa ny lalana ary lehibe ny vavahady mankany amin'ny fahaverezana ka maninona maro ny mankany ozy izy fa ianao nantsony le fanjakany Mesia ny teneniny Mika mpaminamy teo kely Betlehema fa ao no misy an'le fanjakana ianao koa asaina mbo tafiditra amin'izany olombitsy zany hiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra mba fantatrao moa zany valeran'izany fanjakana izany jerentsika hoe ny Matitoko 7:10 ny Matio manazava tahaka nahoana moa ny valera na ny lanja na ny sandany zany fanjakana sy arena nan-danitra izany ohatra anankiroa no ataon'ny Jesosy amin'ny Matitoko 7:10 amin'ny 4:7 hatramin'ny 9:7 tsy hoe zay mahantra ihany fa ho an'ny manan-karena koa fa saingy vitsy misy olona manko miteny hoe zay sahirina ihany tafiditra any tsy izay no voalazan'ny soratra masina hain'Andriamanitra izany Matitoko 7:7 hatramin'ny 9:7 vakitsika ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka narenina fenina tanantsay zay hita amin'ny olona ka nafemina ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny farany rehetra ka nividy izany sa izany ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandrato anankiray izay nikatsaka vatosoa ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy tanareo ve zany lanja ny fanjakan'ny lanitra zany tahaka ny arenana fenina tanantsaha na mandehandeha tanantsaha anao nahita volamena misitrika ray vatakely ohatr'izay le sary betsaka izany mety misy 73 kilo tsy manino dia hitanao le izy ozy izy na fenina afindra aloha ary zay le fahendrena so misy olo-kafa indray mankeo afindra aloha ary no ny hafaliana ozy izy le sa mihitsy ny vidina ina moa sary ambadika izany manam-bola matoa mavidy tany tsy izay aloha tanareo fa mifanjakan'ny lanitra dia ho an'izay manana koa fa tsy sahirana ihany avy eo mahalala fa misy valera be ao sao bataina na trano hita amin'ny olona ny vidiny mihitsy ninona le tany le tompo tany zany tsy mahalala ao bo misy an'io ao ary zay le nomen'Andriamanitra anao misy arena ao vidi le tany manontolo dia lasanao tsy hany manana ahiahy io lasanao izy amin'izany azonao ny kadasitra anao daholo na amin'ny taminy arenao na inona le ohatra faharoa tahaka ny mpividy vatosoa matoa mpividy vatosoa zany sahirina sa manam-bola ny mahavidy vatosoa saingy nahita anankiray tena ngeza sady tsara izy inona ny nataony izy namidy daholo le vatosoa efa any aminy zay ny valeran'le izy raha tsy zay tsy mahazo an'io io no mahasolo azy rehetra rehefa manana an'io izy itsika ve dia misaina tahaka izany hoe tsy misy mahasolo ny fanjakan'Andriamanitra ao anatsika ny zavatra rehetra ampelantananao tsy mahasolo an'io namidy ny daholo ozy izy satria le anankiray io garanti mahasolo ny zavatra rehetra zany le fanjakan'Andriamanitra manome antsika fanjakana sy aren'Andriamanitra ary mandidy antsika iomana sy ambina didy fa tsy fiankaviana ho avy ny tomponao mandondona izy tsy manao amboletra ianao efa vonona mo azy zay ny zava-dehibe miomana fa amin'ny ora tsy ampoizina mitonga ary tsy mila adievitra io fa izy tsy maintsy ho avy zay mahatonga ny Paoly apôstôly hoe tsy ilaina akory miteny na ny fotoana na ny andro Tesaloniana voalohany toko 5 jerentsika Tesaloniana voalohany toko 5 ny andininy voalohany hatramin'ny 7 Tesaloniana voalohany toko 5 andininy voalohany hatramin'ny 7
Tesalonina voalohany toko 5:1 hatramin'ny 7 vakitsika. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony soratako aminareo, satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Raha misy olona manao hoe miadina sy mandro fahisay, dia anjoa azy tampoka ny fandringanana toy ny fahararin'ny vehivavy rehefa miteraka ka tsy ho afo mandofotra mihitsy izy. Tsy mila manao kajikajy ianao, fa miomana sy miambina amin'ny zavatra rehetra. Ary ny miombana sy miambina izy dia mitovy ihany na fantatrao ny daty. Rehefa tsy niomana ianao tsy miomana foana, tahaka ny manao examen ihany io. Fantatra ny daty ny examen, fa move ny olona rehetra afaka, misy tsy afaka foana. Zay koa io, ka tsy le daty akory ny important ho Paoly apôstôly, fa ianao miambina sy ianao miomana. Manokatra zao herinany sambatra zao itsika, mankalaza ny fiavian'ny Kristy voalohany, fa ho avy fanondrona izy, hanome ianao tena harena sy fanjakana, ary maniraka anao hiambina sy hiomana tsara. Ho amin'ny tompony voninahitra ho aminao ny fanjakana sy ny harena. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra ranay eo, misaotra anao izahay, satria Andriamanitra miteny ianao, manambara ny fanjakanao ny amin'ny zanakao. Nambaranao taminay fa misy fanjakana izay omenao anay, tsy ny olona rehetra akory ny mahazo an'izany, fa olombitsy ihany. Satria ny olona mahafo ny fiainana manontolo eo aminao no misitraka izany harem-pahasoavana avy aminao izany. Tompo, ampianarinao izahay, mba hahay anao ny zavatsoa, hahay anao ny fiantrana eo amin'ny namanay, maniraka anay anao, mba hanaoko tampom-bola hanaovanay izany zavatsoa izany, ary zarainay ho any namanay izany zavatsoa izany, mba hisitrahanay ny fanjakanao Andriamanitra. Mbarana taminay koa fa Andriamanitra mandidy anay ianao, mba hahafahanay hiomana sy hiambina, satria tsy fantatray ny fotoana hiavianao Jesosy Kristy, ka mila miambina izahay, mila manam-paharetana izahay, ka miomana tsara mba hahafahanay hisitraka izany harenao izany. Tompo Andriamanitra eo, lehibe ny fitiavanao anay, ka nambaranao ny zavatsoa, ny fanjakanao eo aminay. Kehitriny Andriamanitra, indreto zahay mpanomponao, na eno ny teninao dia vonina hiova, vonina hanaraka ny sitraponao. Ankehitriny Andriamanitra, indreto izay mitondra mbavaka ho an'ity fiangonana izay misy anay ity, ianao no aoka omba ny kristianina tsirairay, mba hatoky anao, hahifikitra aminao, mba hisitrahanay ny fanjakanao Andriamanitra. Tario koa ny birao ny fiangonana, ny filoha dia anao Jesosy Kristy, no hitaridalana azy mandrakariva mba hanana ny fahatokinanao Andriamanitra. Taio ny dekona, ny sampana rehetra izay misy amin'ity fiangonana ity, ary izay kristianina tsirairay, mba hanana izany fahatokinanao izany. Misy aminay Andriamanitra, nandray ny zavatsoa avy aminao, ianao Andriamanitra naoka hitahiry izany zavatsoa izany amin'ireo mpanomponao, ary ampianatra azy hifikitra eo aminao Andriamanitra. Misy nandalo tsy fahasalamana Andriamanitra, ianao no hanasitrana azy ireny,
mpahafantaro azy fa tsy irery izy fa manana anao Andriamanitra tompo lay mpanasitrana. Ary misy aminay Andriamanitra nafoy ny havana mantsakaisa. Ianao ilay pampahery, ianao ilay tompo mifaherezana, no aoka mpaheren'ny havanay ireny. Andriamanitra mpahafantaro azy ireny fa tsy tapitra eto an-tany akory ny fiainanao, ny fiainanay izay matoky anao, fa any aminao no misy fiainana mandrakizay. Dia mpahereza ireny mpanomponao ireny. Tovy matoky anao hatrany, manana fanantenana eo aminao Andriamanitra. Andriamanitra, ianao no mahalala izay mahasoa sy mahatsara nay tsirairay avy. Dia nivavakay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Havana malala aoka hitsangana isika nambara ny finoantsika eo anatrehan'ny tompontsika. Ny fanekempinoana laharana faharoa no andeha ataontsika, izay manao hoe isika mino an'Andriamanitra raitsotoa mpanao lanitra sy ny tany. Zavatra rehetra nanitana tsy ary an Jesosy Kristy tomponay zanany lakampan'Andriamanitra nateraka ray talohan'ny zavatra rehetra. Ny mazava dia mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, maray ny zavatra rehetra. Izy naharizana izao tontolo izao, hamonantsika olombelona, sady famonjenantsika dia nitana ambanitr'Andiamanitra izy, ka nataony ranomasina no fotoana rivorijiny izy, donga olona izy, ny olona tany azy fijaliana izy, maty izy ka nalivona. Sanatamaty amin'ny fahatelo arak'izay voasoratra izy anak'Andriamanitra ho an'nypetraka n'Andriamanitra amin'ny voninahitra tsy hanambona sonana ary manasazantsangaka isirenina masina tonzapamilay petraka ny fiangonana. Isy reto avantsika reto manolotra ny zanany no nomen'Andriamanitra ny fary izy ireo sady ho arabaitsika. Zazakely Rakotonarivo Liarnosy Mathieu, men'Andriamanitra ny Rakotonarivo Santina sy ny menjanary Safidy Tifany. Zazakely ary manana ny ela Toantso, men'Andriamanitra ny ary manana tojo fanantenana sy Andrianal John Diamondra. Vala amin'ny valopolo amin'ny fitonjato ny andininy voalohany raha antsika mifaly amin'ny reto fianakaviana ireto.
Misaotran'Andriamanitra isika riavana no amin'ny rito avantsika reto ny men'Andriamanitra dimy sy fara. Andriamanitra tompon'ny fahavelomana ka misaotran'Andriamanitra izy ankehitriny noho ny fahavelomana sy ny hery men'Andriamanitra azy hananany taranaka. Hoy ny soratra masina: ianao no nampivoaka avy tao an-kibo, nankinina taminao hatrao am-boka, hatrana-kibon-dreniko dia efa Andriamanitra ianao. Ary efa tapitra ny andro fidiovana araka ny lanin'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho tolotra ho amin'ny Tompo. Ka dia voatolotra ho an'i Jehovah izy, eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika. Misaotranao izay tompony amin'ny famondram-ponao tsy miova amin'ny taranaka faramandimby. Vavolombelon'ny za amin'ny reto fianakaviana reto, ka miompy fifaliana amin'ny fiangonana. Ianao Tompo, mpanome, pahary, mba hanamasina. Ianao no mampiditra ny zaza ao anatin'ny fiarahamoniny mpivady fianakaviana fiangonana. Ianao no nampisa azy ireo, ka mety izy ianao hita amin'ny ray aman-dreny, hikarakara, azo hery, hikolokolo, hanabe, indrindrandrindra hisy fitiavana. Ka hatsapan'ny zaza fa tena tokantrano misy an'Andriamanitra za amin'ny tokantrano zany. Toan'ny fanahy mazoto izy ireo, manolotra ny zaza amin'ny sakramety amin'ny fotoana mahamety azy. Tahia koa ny fiangonana manontolo hataiza tsara sy ahalehibe ireo zaza sy tanora rehetra nomenao azy, mba ho amin'ny fanjakanao voatahiry amin'izy ireo. Avozy ny herin'ny fiangonana mampita amin'ny zanaka faramandimby ny fitiavanao. Misaotra Tompo noho ny amin'ny fitiavanao. Amen. Ento reto zaza reto ka tezao tsara, hitombo saina, handroso fitia amin'ny Andriamanitra sy ny olona, hitombo tena fanahy, ary mananareo na amin'ny sakrameta amin'ny fotoana mamety zany. Dia miarahaba nareo amin'ny aran'ny fiangonana no men'Andriamanitra ny fara izahay. Amen. Vala amin'ny efapolo amin'ny roanjato dia hiditra amin'ny sakramentany batisa isika. Oka hoy antsika ny teny fanorenana zao sakrameta masina izao. Hoy ny Tompo, efa nomena ahy ny fahefana rehetra nandanitra izay aty an-tany, koa mandehana ianareo. Dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra no diako anareo. Ary ino zao momba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko saminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao ary ianao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. Noho izany ry havana dia misy fanekena ilain'ny Tompo aminareo, valinareo araka ny sitrafonareo. Moa manolotra marina reto zaza reto Andriamanitra raintsika va ianareo? Ekenareo va nijorona amin'ny teny na amin'ny asa, Andriamanitra mahatoky hahatonga anareo fianarana
ho an'ny zazo io amin'ny androm-piainanareo rehetra eny tompoko ekenareo natanterahany fiangonana amin'io zazo io ny fitezana irako filazantsara tokony atao aminy itomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao anekenan jesosy tompoka azo hery izy andany asan'ny satana rehetra eny tompoko vonina hivavaka ho azy sampianatra azy hivavaka ary mipiditra azy isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo eny tompoko mangataka anareo ary todika amin'ny fiangonana hamaky ny fanekenareo manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raitsika izahay ekenay ny hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianarany zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra ekainay ny hanatanterahana ny fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araky ny filazantsara tokony ho atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavany lehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy hanekeny an' Jesosy ho tompo mba hazahoany hery handavany ny asan'ny satana rehetra vonona ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ezahinay ny hitaona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo ny herin'Andriamanitra no iankinanay hanahatanterahana izany amen mandre nareo Andriamanitra matoky azy fa izy no hanampanareo amin'izany fanekena zany fa ny heriny tanterahana amin'ny fahalemena hitsangana isika fiangonana angataka ny fanahy masina eny amy 797 ny andinin'ny faharoa sy ny fahatelo Ranuci Bama Hivavaka isika Andriamanitra raitsy to tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao tsaronay zao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana no menta aminanorena n'izao sakramenta masina izao koa mitalao aminao izahay ray eo manatrehanay aoka amin'ny fanaonao masina no mehery sy ny asa tanterahanay eto ampanaovanay izao batisa izao rano mamelombelona zavaboary ity ary manasa lotony nofo mba ho famantarany fanadiovananay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao ity zaza atao batisa ity ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ary-piraiso amin'ny endrika aminao noho ny asan'ny fananao masina mitarika azy isanandro isanandro amin'ny voninahitra mandrakizay faly misaotranao izahay tompo fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto miombonay na ao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isany vahoaka amin'ny fanjakanao Andriamanitra angatahanay fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao ka mba hampahiratra azy hatramin'ny farany ny amin'ny fivavahana aminao ampio ny ray aman-dreny sy ny mpianto mba azahoany manatanteraka ny fanekena natao teo anatrehanao ombany fahasoavanao ny aniezaka rehetra natao ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ity zaza ity angatahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany amen petraka ny fiangonana Andriambolinera fitahina Hilda Loriana
andriambololon'ny era fitahina Ulda Loriana. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony Tompo, anaka aza matahotra. Efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ay ianao. Ento ireo zazy ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra ary efa nandray ny Fanahy Masina. Amen. Ny hira raika amby enimpolo amby fitonjato ny sorantsika ny Tompo. Misy ireo aty avatsika ity izay manolotra ny tenany amin'ny sakramentany fanasan'ny Tompo andray izany. Ny hira raika amin'ny fitopolo andininy fahatelo dia hiakatra ny alitara masina izy. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay mitantana ny fiangonana dia fifaliana ho antsika ny mandray an'ity olo-monjena ity ny amin'ny fanekena izay ho ataony ary tsika mandray fanasan'ny Tompo koa dia manavao ny fanekena nataontsika teo anatrehan'ny Tompo. Efa ny ampianarana ny fotom-pinoana kristianina izy na tanteraka amin'ny fanekena batisa koa atolotra ankehitriny ho amasinina ndesika hitsangana angataka ny Fanahy Masina. Riray mandrakizay eo misaotra anao izay ny amin'ny fonay manontolo sitraka mantsy ny manome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjeny dia ho anay sy ny zanakay ary ho any izay rehetra lavitra anao na iza ny fitiavana hanatona anao. Dia manitra tsara sy mahatoky eo nino ny fanambaranao izahay teo amin'ny batisa dia natoka anay ny zanakay ho anao ka nangataka ny rotsahany fahasoavanao aminy nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy ny amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao ary ankehitriny rehefa nandreny ny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalana ny lalana izorana dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany ry Tompo mba ianore ny vavakay rehefa miakatra eo aminao azy ireo. Raisy koa izahay rehetra anio amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakam-pamonjy anay no angatahanay zany ho azy ny ary ho anay ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny entera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ipetraka ny fiangonana. Hoenantsika ny teny fanorenana izao fanokarana izao ny Tompo. Izaho ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka aoka izy andaminy tenany sy tondrana ny fijaliany ka hanaraka. Fa na izy ny tamonjy ny ainy dia avery azy ary na izy navery ny anony amiko dia azo izany. Fa inona moa sy azo ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy, inona nomeny ny olona ho takalo ny aina? Fa na izy nanao ny sitrapony raiko izay anandanitra
dia izy ny rahalahako anabavoko ary reniko ary amin'izany nazovonazovona nay akanatreny olona dia ekeko izy natreny raiky izay nandanitra fa nazovonazovona andahy natreny olona ho laviko sy izy natreny raiko izay nandanitra. Amen. Noho izany dia misy fanekena ilay mitompo aminao eno ny fiangonana. Ianao va min'Andriamanitra paratsika sady tiantsika nandanitra izay tiantsika ka manome Jesosy Kristy zanany latokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Eny tompoko, mino aho. Mihinany Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanory rehetra mibebaka ary manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianao. Eny tompoko, misy manaiky aho. Moa ianao manaiky ho an'ny tenanao ny fanekenany tamin'ny batisa izay efa niraisanao ny fanahy masina ka izany fanahy masina izany mitondra anao amin'ny lalana fiainana Kristy aminy ka iezika ianao ho tian'Andriamanitra rankatony sy sitrapony ahatsiary vavaka sy hamaky baiboly hamonjy fanompom-pivavahana sy fanasan'ny tompo izay adidy sy tombotsoan'ny mino. Eny tompoko, manaiky ny hotisy ankatoa aho. Okary ianao hitodika any amin'ny fiangonana nonona ny anaranao ary namafampahabe maso izany fanekenao izany. Izao asina valina nomena sarobidy Alvina fa nanaraka ny fampianara-bonoana dia nanapa-kevitra indray fanasan'ny tompo izay anehoany mino ny faneken'ny famonjena sy ny fampihavana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa nisoratra masina nambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino-tsirairan'ny sitrapony koa hiezaka aho eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny andinika azy torteny fiaraha mandinika soratra masina sy ny sisa. Samy mino aho dia ataoko zava-dehibe voalohany fitandrona ny voninahitry'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako ary ezaka aho hampiasa leta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanimpoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no ekinako hatanterahako izany rehetra izany. Omen'Andriamanitra anao izany heriny izany hataterahanao izany fanekenareo izany. Amen. Asina valina nomena sarobidy Alvina. Asina valina nomena sarobidy Alvina. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'Andriamanitra zanaka fanahy masina dia manokana anao izay. Manahy masina anao izay, mitsodrananao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao indray anjara miaraka aminay ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sampio raha mipitoetra anao. Ho azo ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahendrena. Mahery sy mahatanjah fa ny tompo momba anao. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao izahay noho ity ora nomenao anay ity. Apetraka eo an-tananao ray eo, irio mpanomponao izahay vao nanamafy ny ampahabe maso ny fanekena taminao. Ianao ry Andriamanitra ray eo, niantso azy, koa namaly izany antsonao izany izy. Da io ny fanapahan-keviny, hitoetra amin'ny fahatokinanao, ka mba homeo azy ny hery, haretany amin'izany. Noho ny fananao masina, ianao ihany no aoka hanomana azy hanatona azy amin'ny latabatra masina. Sy hampiditra azy ny amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahana, matanjaka ny finoany, tsy azo zongozonina ny faharetany. Ary mahery ny fitiavana. Aoka hifikitra aminao mafy ny amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony ny amin'ny fahalalana izany. Ary sehoany amin'ny kera mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao, fa volombelona ny amin'ny teny sy ny asa. Vavaka aminao izay tompo, mba homeo anay ny hery rehetra, mba hahafahanay handroso hatrany eo amin'ny fiainan'ny Kristiana. Mibanjina ny fanjakanao mandrakizay, efa nampanantenanao anay ho any zanakao. Eno izahay ray eo, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao, izay mpamonjy anay no entinay mivavaka. Amen. Ry mpandray fanasan'ny tompo vaovao, tany mafy ny ainanao mba tsy siaka ny satrobonina ao, mandehana ka mpitomboa amin'ny fahatsarana rehetra. Amen. Raha tsy niomana hira ny katekomena dia hira fanampin'ny fahinana amin'ny telopolo no raintsika ifisaorana ny tompo.
Iroso amin'ny raharahan'ny fiangonana isika. Ho aminareo izay ao amin'ny Kristy any amin'ny fiadanana, fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely, aza mety ho fitahin'ny mpaminaninareo sy ny mpanao fankataovanareo izay ao aminareo, ary aza mino ny nofinareo izay nofisinareo, fa lainga no vinaniny aminareo amin'ny anarako. Tsy naniraka azy aho, hoy Jehovah. Jeremia 7:2-9 ka hatramin'ny 7. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao. Isaorana ny tompo aho fa totosa soamantsara omaly sabotsy ny fandaniany dekona sy ny loholona ny 3T 2023 ho azy irery any amin'ny voninahitra. Ilazana ihany koa ny filohan'ny sampana rehetra aka ny anjara vato maminy sy ny labozia ao amin'ny branche secrétariat rehefa vita izao fanompoam-pivavahana maraina izao. Vaovao avy any amin'ny sampana sekolelahady, miverina ny rantsana tany ketsa anio hariva amin'ny 2 ora ho fanomanana ny Noely, tongava maro daholo. Miverina toy izany koa ny mpianatra sy ny mpampianatra amin'ny 2 ora manao ny répétition Noely. Ny répétition générale dia atao ny 12 sy ny 17 ny volana Desambra manomboka amin'ny 2 ora, voninahitra ho an'Andriamanitra. Sampana mpanazava stily, manentana trany ny kristiana iray manontolo ny sampaty handray anjara amin'ny bûche de Noël ho fanohanana ny sampana izay atao ny 15 ny volana Desambra izao, amin'ny vidiny 15 000 ariary ny 4 portions ary 25 000 ariary ny 8 portions. Atsoina ihany koa ny kapea sy ny sakaiza ary ny mpiandraikitra rehetra hijanona ao aorian'ny fanompoam-pivavahana. Sampana fifoazana, fiadanana, amin'ny heriny anio dia alahady 4 sady fankalazana ny Krismasy. Tsy misy ny asa sy fampahirezana noho izay andron'ny Krismasy izay, fa ny alarobia hariva kosa dia misy ihany ny asa sy fampahirezana, koa dia manentana ny fahatongavantsika amin'izany sady fankalazana ny Krismasy izay ataon'ny sampana ny alarobia hariva manomboka amin'ny 4 ora, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Sampana VFL, finaritra, rapitso alatsinainy 7 ny volana Desambra manomboka amin'ny 9 ora hariva ny concert Noël ny sampana, ary amin'ny heriny anio andro Krismasy kosa dia hivarotra mofomamy sy masira izy ireo, koa manentana antsika mpianakavin'ny finoana mba hifanohana amin'izany, ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Sampana Dorcas, fiadanana, miverina isika rehetra anio hariva amin'ny 2 ora sasany ho fiomanana ny herinandro sambatra anio. Noho izany dia manasa ny kristianina rehetra izahay hanotrina anay amin'izany. Misaotra tompoko. Rakim-pisaorana. Misaorana Jehovah ry fanahigo, ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny anarany masina. Misaorana Jehovah ry fanahigo, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Misaotra ny tompo noho ny famelan-keloka. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy, sampana Dorcasy ary ny Safif, mangataka ny hira FFPM laharana 735. Rakim-pisaorana ho fideranan'Andriamanitra noho ny fahasoavany natolo ny ankohonanay, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy. Atolotra ho an'ny sampatia sy ny sampana sekolelahady. Izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.
amin'ny dimy zany no manomboka ny dorkasy amin'ny herinandro sambatra ny raha riva efa manomboka maraina zao moa ny herinandro sambatra fa ny anjaran'ny dorkasy raha riva amin'ny roso sasany zany zareo mifiomanana fa amin'ny dimy zany tsika rehetra ny tonga hiary iderin'Andriamanitra. Ny batisy amin'ny krismasy satria maromaro izy reto dia mba mihaino tsara tsika fa ny anaran'ilay zazakely ihany no tononoko dia mitsangana ianareo ray aman-dreny sy ny fianakaviana. Zazakely Rambelison sambatra santatra ny aina, Rambelison sambatra sitrika ny avo, Rambelison sambatra sahaza ny soa, Joronomentso ary tsimbina louange, Andrianjafy tsiaro tiana fandresena, Razafiniaina miady aty miangola Arnela Elodie, Rakotoarlala Lindo mahery ny finoana, Arnavala Tahiriniaina Prinsia Laia, Rakotondrafara, Ranevomanana Rovaniavo Maya, Soloniaina Gabriela Rolana. Raha misy tsy voatonona dia manatona ny sekretaria eo rehefa mirava zany dia mitondram-bavaka nareo ny fiangonana. Arabaitsika izy roa reto nahavitan'ny fanamasinana fanambadiana Andre Mamonjy Soa, Andre Mizaka Joary sy raha miadamanana Aingotina Kolomba. Asana ao zareo asana ambanivohitra entina mbavaka ao amasinana fanambadiana Asolin Kotitia sy Soanirina Clotilda Florencia. Asa efa ao zareo na mbola navaratra madama zany nefa tonga ao misaotra ny tompontsika mivavaka nareo ny fiangonana. Miditra amin'ny herinandro sambatra isika zany dia sady misaotra no mankasitrika raha teo ny lafin'ny komite teknika zany sary sy feo zava-maneno ijery sady efa nijery zay fa mbola ijery koa zany miaraka amin'ny bureau fiangonana na le groupe électrogène aty zany na le maneno ary zany samy tokony ho jerentsika zany fa fety ny andro sady ilayntsika mifanompoana amin'ny tompo fa nisy fahasombana koa zany ao dia tokony ho jerena zany amin'ny lafin'izay dia misaotra antsika zany hijery an'izay. Dia manasa antsika zany andro koa amin'ny herinandro sambatra tsy miato zany antsika hatramin'ny 24 décembre zany mijanona kely dia ny 25 mitohy zany aparivany andro koa zany ny herinandro sambatra. Efa any ny liturgie ho an'ny tsirairay avy ny sampana dia samitsika miomana amin'ny anjaran'ny tsirairay avy. Irosy amin'ny rakitra isika eo ny dekona andamin'izany eo ny sampana sy ny antoko-pihira.
fitaizana zazakamboty ary pagody antafika malagasy a dia mamangy atsika eto mba angatanareo mba hitsangana le anaovantsika fanampiana zany reo a tonga eto mibavaka dia miarahaba nareo ny fiangonana dia mirary soanareo tafita soa amin'ny fianarana ho amin'ny tratrany ambony rindra amin'ny fianarana sy amin'ny fiainana dia eo ny fiangonana hivavaka anareo hatraminy asitsika tehaka ho azy reo a eo zanak'Andriamanitra reo dia misaotra anareo a namangy ny chapelle militaire mahazo toerana. Diakona sy ny olona dia nanomana amin'izao sakramenta masina izao a asaina ianareo izay vahiny homban-databatra amin'ny tompo miaraka amin'ny mpandray fanasan'ny tompo vaovao a aorian'ny fampivavahana tapany voalohany horaintsika ny hira mialoha sy aorian'ny tsodrano. Tanteran'Andriamanitra aminao zao tsodrano zao ary Jesosy Kristy izay tompontsika sy Andriamanitsika izay tiantsika ka manomentsika ny fiainana mandrakizay izy ane ahatanteraka izay rehetra tokony ho anjaranareo na amin'ny fanaovana ahatanterahana ny sitrapony hotahina raha mandeha hotahina raha miditra hotahina raha mivoaka hotahina raha mandeha hatramin'izao koa mandrakizay
amen. Petraka hivavaka mangina isika tompo. Aza matahotra ny ondro vitsy fa isitraka ny rainareo na anomenareo ny fanjakana miomana fa ho avy amin'ny oratsy ampoizina ny zanak'olona. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ny lahatokana avy amin'ny tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Fa tamin'ny fahafenonana andraisintsika rehetra fahasoavana nampifahasoavana. Amen. Mivelatra malolantsika izao fanasana masina izao, manambara izany fanatrehan'ny tompo azy tsapahitanana sy hita maso zany, ka sandrato amin'ny tompo ny fonareo. Mety sy mahavonjy ary tokony ataony navinanaviana amin'ny soratra anao tompo, fa tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao. Feny fidirananao nandanitra amin'ny serafimy sy ny serafimy rakotry ny elany, re mpaminany sy apôstôly efa naminao. Mianty izay tompo, mba hiombona amin'ny olomboavitra nandanitra ny feonay, hitambatra amin'ny feo marobe nandanitra ny iranay manao hoe: teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'ny iliny alina izy anamadiana azy, dia nandray ny mofo rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka ho izy: raiso hanotenitenako izao omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa nino dia hoy izy: misotro amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako dia mifanekena vaovao, izay alatsaka ho andrehetra famelan-kely. Izao no atao fahatsiarovana na ovinana ovinany misotro ianareo. Fa na ovinana ianareo mihinana itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ivavaka isika tsiary ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina. Ry tompo ranay sy nandanitro, indreto zay manao ny fahatsarovana na tongavany zanako ny olona. Nialina tamin'ny finanambilon'ny Betlehema, ireo anjely, ny magy, ary zamy dia sotra-piainana mankany Kalvari. Nitsangana tamin'ny maty ianao ary niakatra nandanitra, mifona ho anay ny kavanan'ny ray. Be voninahitra zany Kristy zany, ka miandry ny fitalao sy ny verenana izay, ka mba ho fenony voninahitra koa zao fanaty mpisaoranay izao. Ta io tanteraka zany sakramenta masina zany ray io, hoendry Kristy le tokana Kristy le tamteraka Kristy le naterina ndray mandeha monjo anay teo amin'ny azo fijaliana. Ry tompo ray anan-danitro, meo anay le fanahy masina, le fanahy izay natorotoronina Kristy ho nofo tao amin'ny Maria Virgine, le fanahy tao amin'ny Jaona mpanao batisa atrao ankibon-dreniny, le fanahy miara-milaza amin'ny fanahy anay fa zanak'Andriamanitra izay. Izany fanahy zany meo anay ho atsarovana tafaray mara tokoa amin'ny nofo mandany Kristy rehefa miompona mofo sy divay izay. Koa mianta aminao izay ry fanahy masina, amasino mofo manamara amin'ny tenan'i Kristy, amasino toraka izany divay manamara andany Kristy. Fanao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teny zanako malalanao, satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, o aminao Andriamanitra ratsy tokoa, omba amin'ny firaisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo zay vakitsika dia firaisina amin'ny tenan'i Jesoa Kristy tompontsika izay nivakina ho antsika, satria iray ihany no mofo, tena iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo ray zany avokoa. Ny kapoaka amin'ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Oe Jesosy Kristy tompo aza matahatra londro vitsy, efa sitraky ny rainareo nanomeny ny fanjakana, andeha fivoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika no nira ampizarana ny mofo sy ny kapoaka.
ankazarao morizony mihin'Andriamanitra ny fanjakana sy ny tena rena ka nasainy miambina sy miomana. Amen.
isika nitry tena oka isika iombona amin'ny vavaka fanetretena manao hoe tompo tsy mendrika ny atao hoe semaka tombo tsy mendrika ny tiranao atao tombo tsy mendrika ny sotro kanefa hoe ianao hoe somba lava manomeza mofonaina tompo ao tanjakay Jesosy Kristy izay manome antsika fanjakana sy arina raiso hanontino tenako izao no ataovy io fahatsarovana Jesosy ny ranao soa no nataonao avotray Jesosy Kristy izay mandidy atsika iomana sy ambina hoe sotrona rehetra efa ity no rako dia amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka zao natao fahatsarovanahy na oviana no misotro ianareo misaotra anao zay tompo fe fanandreraka zay mety zao sakramita masina izao an'ny mpanahy mavoka ary sakafo mpanjakany lanitra sambatra zay miara-mihinana aminao mivokatry ny voaloboka amin'izay vaovao amin'ny fanjakany lanitra misaotra tompo sambatra ny ondro vitsy amen hoeny apôstôly masina mahareta amin'ny fivavahana miambena amin'ny fisaorana mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ivelany ary arotiny ny andro azanao vantsoa amen ipetraka amin'ny fifaliana isika aminao ny rakim-pisaorana amin'ny iravoalahatra
ka iaro anareo ampamirapiritra amin'ny tavina aminareo reny to ka iantra anareo nanatra amin'ny tavina aminareo reny to ka anome anareo fiadana petraka hivavaka mangina isika. Andeha isika ho an'ny Betlehema izaha izany zaza teraka izany noho ny mpiandro ondry. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.